Faly miaraba antsika tsirairay avy indray satria ity zoma fa 7 ny volana aprily ity ary manona fahasoavan'ny tompo hatrany ho antsika izay manaraka izao fandarana izao. Mialohan'ny hidirantsika ny amin'ny mofinainana eo dia iara hivavaksika. Tompo Andriamanitra eo mbola misaotra anao indray izay fa mbola nomenao anjara, nomenao fofinaina, mbola afaka mandray ny fahasoavanao. Tompo mitezainao ho eto anilanay ankehitriny, amela ny fahadisoanay sy ny elokay ary ankahery anay amin'ny fomba manokana amin'ity maraina ity. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe mpanolontsaina mahery. Mpanolontsaina mahery nalaina amin'ny Jakoba 1:5. Manao hoe ary raha misy anareo tsy manam-pahendrena, aoka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsa ary dia omena azy izany. Amen. Aza mihevitra fa ny fiainana kristianina dia fiainana tsisy fakapanahy mihitsy. Ho tonga amin'ny kristianina tsirairay fakapanahy ary arakaraky ny rosoinao ao amin'ny fanoloran-tena dia tena ho maro ny fakapanahy. Samy andalo fizahan-toetra na ny kristianina na izay tsy manaiky ny Kristy ho mpitarika azy. Ny mampiavaka azy dia ity farany manompo sy mampahory izay mampanao azy ny asa ratsiny. Fa ny kristianina kosa dia manompy an'ilay nahafoniainy mba azahoan'izy ireo fiainana mandrakizay. Aza atao mahagaga ny fizahan-toetra fa raiso ho toy ny fomba fanadiovana sy fanatanjahana antsika izany. Ataovy fifaliana avokoa izy ny soratra masina raha hiara-ny fakapanahy samihafa ianareo, satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana. Ho takatsika any amin'ny fiainana ho avy ny amin'ireo toe-javatra izay mahavery hevitra antsika tetỳ tany. Ho hitantsika ny halehiben'ny herin'ilay namonjy antsika sy ny fomba naniran'ny anjelin'Andriamanitra hiambina antsika. Teo ampanarahantsika ny tolotsaina avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Izay rehetra mandray azy dia omeny Kristy hery ho tonga zanak'Andriamanitra, mpamonjy vonona mandrakariva amin'ny fotoana ilana ny fanampiana izy. Aoka isika homenatra noho ny finoantsika mihozongozona. Tsy afaka hanameloka afa-tsy ny tenany ireo izay resy noho ny tsy nanoheran'ny fahavalo. Afaka makeo amin'ny Kristy avokoa izay rehetra misafidy anao an'izany ka azo ny fanampiana izay ilainy. Rakotry ny aizin'ny fahadisoana ny tany, manohitra tsy akiato ny fahamarinany Satana sy ny anjeliny ary mila fanampiana tokoa isika. Tsy maintsy mijery an'i Jesosy isika izay milaza hoe efa nomena ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ tany. Ary indro izao mombo anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Eo aminao ilay mpanolontsaina mahery nandritra ny fotoanan'ny fandimby ary manasa anao mba hatoky azy tanteraka. Hiala aminy ve isika ka hitodika amin'ny olombelona tsy azo antoka izay tsy afa-miala amin'ny fiankinan'Andriamanitra tahaka antsika ihany. Raha fitinina ny mofinainantsika androany dia tsarovy fa tsy maintsy misedra zavatra sarotra isika, indrindra tsy maintsy misedra fakapanahy raha mbola eto tany. Na kristianina na tsy kristianina dia samy misedra avokoa, fa ny mahasamihafa azy indrindra ho antsika kristianina dia arakaraky ny rosoantsika ao amin'ny Kristy no mabetsaka azy kanefa omen'Andriamanitra hery isika entina miady ao anatin'izany. Omen'Andriamanitra ny anjeliny ihany koa miaro antsika amin'ny zavatra manahirana rehetra ary na dia ao anatin'ny fisedrana mahamay aza dia asian'Andriamanitra lalana hivoahantsika ao anatin'izany. Ny azontsika atao ary ny tokony ataontsika dia ny mangataka ny herin'Andriamanitra mandrakariva tsy hasaraka antsika. Araky ny teny ao amin'ny Jakoba 1:5 dia aoka isika angataka fahendrena amin'Andriamanitra satria izy manome malalaka
ho an'izay rehetra milan'izany. Ary izy tsy mba mandatsa ohatran'ny olombelona. Ianao rehefa mangataka zavatra amin'ny olona dia fandatsana aloha ny ameny anao zay vao manome izy. Hoe olona ohatranao ve dia mbola mitady an'izany? Ianao efa natao ohatr'izao fa tsy manaiky. Kristy kosa tsy manao an'izany. Tsy manontany akory izy hoe fa maninona no ilainao, ny fahendrena na ny fiarovana, fa izay rehetra angatahanao. Ka rehefa hitany fa mahasoa sady ilainao dia omeny ianao maimaim-poana ary tsisy atakandro. Ko amin'ity maraina ity dia alao hery aza. Mety misy ny fakapanahy anio mety misy ny zavatra sarotra hiatrehana. Kanefa raiso fifaliana ny fananana ny Kristy fa mandalo hatrany ny fakapanahy. Tsy afaka hitoetra ao aminao mandrakizay fa tsy maintsy nisy ny fiatombohany ary tsy maintsy misy ny fiafarany. Ka dia eo ambany fahasoavan'ny mandrakariva isika ka handeha ampinoana sy ampahamarinana. Rainay masina tsara indrindra misaotra anao indray amin'izany teninao amin'ity maraina ity. Tompo meo ny fahendrena avy aminao izay. Meo ny faharetana avy aminao ihany koa ka ninona zavatra mety ho hitanay amin'ny fiainanay, mety hitranga, mety handatsaka ny ranomasinay mihitsy aza dia kahereza amin'ny alalan'ny fanahinao masina izay. Tsy varilavo, tsy ho kivy fa hitraka mandrakariva satria manana anao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Miaro